mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofo Raharifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafianoan'i Kristy. Ivavaka isika riavana miteranao Andriamanitra tsara indrindra, voninahitra dia atolotra anao any amin'ny avo indrindra. Faly mileranao tokoa izay satria mbola omenao fotoana indray mbola afaka miona aminao. Andriamanitra avopetraka fa iva fijery. Andriamanitra any amin'ny lanitra ny lanitra dia rainy anjely isan'andro. Izay koa dia miteranao na dia mety ho tsy tahaka an'izany fomba ny anjely izany aza. Miteranao Tompo Andriamanitra mamenoa anay amin'ny fanamasina, mamenoa anay amin'ny fahafianoana ny fanamasina tanteraka ianao Tompo hampianatra anay indray androany. Ary nizaniza tokoa izay mandre an'izao afatra izao andray androany dia fa ho marina amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa rehefa niala tany hatramin'izy dia fa no hamarinina indray. Ho marina tokoa izay satria no hamarinanao teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra ary rahalahy sy anabavy, fidanana ho anao izay manaraka tsy tapaka ty fandarana ity faly indray tafahoana aminao faly indray miona aminao amin'ity fandarana ity ary isorana mandrakariva ny fampandrosoanao any anatin'ny tokantranonao mety eny amin'ny toerana samihafa n'izao fandarana izao dia inona fa amin'ity androany ity dia anarina zavatra be dia be any amin'ny tsirairay avy indray ilay Tompo Andriamanitra tsy toa ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'ity tapany voalohany ity rahalahy sy anabavy dia mba hamaly kely indray ireo fanontaniana vitsivitsy isika izay napetraka na ropiaino mety tamin'ny soratra maro sosona na SMS, mety amin'ny alalan'ny Facebook, mety amin'ny alalan'ny antso finday. Dia hamaly an'ireo fanontaniana vitsivitsy aloha ngambany mety ho azo valiana androany manaraka tsika mety mamaly ny sasany indray. Misy fanontaniana ananky 4-5 ngambany no valitsika androany rezahana hoe ao anatin'ny fotoantsika dia mba afaka hamaly an'izany satria ny fotoana moa dia voafetra ihany. Fanontaniana voalohany, ahoana ireo karazana fifaninana natao any am-piangonana na ataon'ny fiangonana ara-baiboly ve zany? Zay zany le fanontaniana, ahoana ozy izy ireo karazana faninana natao any am-piangonana na ataon'ny fiangonana ara-baiboly ve zany? Rehefa mamaly fanontaniana tahaka an'izao moa tsika dia miezaka foana mitandrina tsara satria misy karazana tenin'Andriamanitra na fomba asain'Andriamanitra atao dia misy tena tsisy adihevitra mihitsy fa tsy maintsy ny hevitry ny baiboly raha teo ary ny hevitr'Andriamanitra mahitsy tahaka ny hoe aza mangalatra zany tsy misy idirany hoe fombafomba fiangonana ve sa fombafomba n'iza fa rehefa miteny Andriamanitra hoe aza mangalatra dia aza mangalatra mahitsy be zany zavatra zany. Rehefa miteny izy hoe aza mijangajanga dia aza mijangajanga tsotro zao fotsiny, tsy misy inona fanazavana be zay tokony atao. Eto kosa rehefa karazana fanontaniana tataka an'izany na mety hoe tsy zavatra mahitsy be ny tonga dia valiny dia mba mety miankina amin'ny fandresen-dahatra ny tsirairay avy zany, tahaka ny hoe tsy maintsy mandoalika ve rehefa mivavaka ohatrohatran'izany zao ohatra, dia zany tena miankina amin'ny fandresen-dahatra ny olona zany satria na Jesosy ara dia tsy nanery ny mpianatra atao Getsemane fa fandresen-dahatra no mitovy azy. Raha fitiniko zany aloha izay fampidirana kely izay dia hoe misy zavatra miankina fandresen-dahatra
misy zavatra tena miankina amin'ny tenin'andriamanitra mihitsy noho izany zay fanontaniana izay dia mila mitandrina ihany tsika satria misy mahakasikasika fombafomba mpiangonana fombafomba mpivavahana zany zavatra zany ka ito dia ezaka amaly ianao mety hoe mba fandresen-dahatra manokana kanefa dia jery ny fomba fijery ny baiboly aminao koa hoe ahoana ireo karazana fifaninanana tao any am-piangonana na ataon'ny fiangonana ara-baiboly ve izany amaly aminao amin'ny fomba kristianina zany ny kristianina dia mitafy any kristy averiko tsara ny kristianina dia mitafy any kristy hitantsika tsara fa kristy fony izy teto ambonin'ny tany telo taona sy tapany teo izy teto ambonin'ny tany tsy mba nanao an'izany fifaninanana zany izy ohatrany tsy mahita an'izany mihitsy aloha anaty baiboly mety hiteny ny sasany angamba zao metretra hoe ka naninona nisy fifaninanana tamin'ny andron'ny estera ny fifidianana ho vadin'ny mpanjaka rehefa nesorina tsy ho vadin'ny mpanjaka i Vasti dia niditra ny vehivavy be lehibe dia ohatran'ny hoe nanao fifaninanana zany estera dia estera ny lany tsy mitovy zany raha lasa anabavy tsy mitovy zany lay endriky le atao le hoe azakazaka fifaninanana nataony estera tamin'izany fotoana zany dia endriky ny fiainantsika kristianina amin'izao fotoana izao hoe miazakazaka ara-panahy ka ho tonga ho fidiany Jesosy Kristy ho ampiakarany Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra zay ny endrika zay natao hoe raha fifaninanana nandraisan'ny olona azy amin'izay nataony estera zay ka raha miresaka tsika amin'ny hoe karazana fifaninanana amin'izao fotoana izao atao any am-piangonana dia tsy misy idirana iny mihitsy ilay natao tamin'ny estera tamin'izany fotoana zany satria ny estera dia tena endrika ara-panahy namonjeny Jehovahandriamanitra ny zanak'Israely amin'izao fotoana izao dia mandeha tokotra n'ireo karazana fifaninanana be dibe any am-piangonana hira tombola be dibe karazana fifaninanana fifaninanana dia asiana loka dia hitatsika tsara ry havana fa nivokatra ireny zavatra ireny matetika dia alahelo fanandran-tantena ranomaso fialonana fisarahana zany no endrika ireny zavatra ireny na mety atao aza ao ambadimbadika le izy manao hoe ho an'ny tompo ho an'ny tompo ataovy an'ny tompo izay zavatra ataonareo ka rehefa tapitra le faninanana dia nalepy tsara aza dia indraindray dia sahirana mihitsy manao hoe dia hitanay fa nahay daholo nareo ka izy ity moa tsy maintsy asiana larana na izany na tsy zany any amin'ny farany dia tsy maintsy misy fisarahana foana ny vokatra izy ireny fisarahan-tsaina fisaraha-panahy fisarahan-kevitra fisarahana amin'ny lafiny rehetrarehetra hitantsika tsara fa tany amboalohany dia nisy anjely anankiray izay tena napetrak'Andriamanitra tamin'ny toeram-boninahitra avy dia avo dia atao hoe Losifera tamin'izany moa izy mbola tsy devoly fa mbola anjely namirapiratra tao famirapiratany amin'ny teny vazaha moa izy dia hoe brillant mihitsy ny anarany ka rehefa nieritreritra io Losifera io fa hoe maninona moa zaho izy no tsy mba mitovy amin'ity anankiray ity dia ilay Jehovahandriamanitra zany zaho izy mba tokony mitovy amin'io ary izy mihitsy dia niteny hoe za koa izy mba Andriamanitra nefa izy tsy Andriamanitra mihitsy tsy izay mihitsy le izy ka rehefa nieritreritra izy hifaninana tamin'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe aty an-danitra tsy misy fifaninanana zany tsisy an'izany aty noho izany menjery any ambonin'ny tany ianao sarotiny Andriamanitra ny amin'ny fiainam-panahiny amin'ny lanitry ny lanitra tsy misy an'izany any endrikendrika na toe-tsaina mifaninana zany ka zany toe-tsaina mifaninana zany raha ny tena marina dia tsy ara-pilazantsara zany ary hitantsika fa na fiangonana ara dia misaraka ny hevitra ny fiangonana misy fiangonana dia tsy mampiditra an'izany mihitsy ao anatin'ny fandaram-piangonana na fivavahana na zaikabe na sy ny sisa tsy mampiditra an'izany izy satria miteraka fisarahana zany ka raha miteny zany tsika hoe ahoana ireo karazana fifaninanana ataon'ny ampiangonana na ataon'ny fiangonana dia ataon'ny fiangonana tokoa moa izy fa za manokana dia teteny aminao tsy ara-pilazantsara zany tsy ara-baiboly zany zay mety ho endrika rehetrarehetra mety ho fifaninanana na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana dia tsy ara-baiboly zany ka dia mila mitandrina ny kristianina ry havana manao an'ireny karazan-kira dia akanjo fifaninanana sy ny karazan'ireny fa tsy ara-baiboly zany ary miteraka fisarahana miteraka alahelo miteraka fitiorontanana any anivon'ny fiangonana ireny zavatra ireny zay ny valin'izay fanontaniana izay
fanontaniana faharoa, rehefa mpiandro ve dia tsy mendrika manao lamody. Inona ahoana le hoe fitafiana mendrika? Lehilahy daholo moa zany manontany zany. Rehefa mpiandro ve ozy izy dia tsy mendrika manao lamody na fitafiana mendrika. Ohatra mizara kely anankiroa moa izy, ny anankiray lamody, ny anankiray hoe fitafiana manendrika. Ato moa zany dia hoe mpiandry dia misy koa le hoe lamody. Raha miresaka lamody moa zany tsika riavana dia tsy fitafiana ihany no misy hoe lamody, fa na fiteny dia misy lamody amin'izao fotoana izao, sakafo dia misy lamody amin'izao fotoana izao, hira dia misy lamody amin'izao fotoana izao, ny dia dia misy lamody amin'izao fotoana izao. Fanarahana an' Jesosy dia tsy lamody, zay aloha zany. Hitantsika tsara fa any amin'ny karazan-kira amin'izao fotoana izao zay lazaina hoe evangelika, toko tsara nefa tsy evangelika mihitsy. Zao karazana fitenin-tsatovo rehetrarehetra zao dia mipotra any anatin'izany, hitantsika izany. Zay fitenin'izao tontolo zao dia afindra any amin'ny hira evangelika, eritreretina fa ohatrany hoe zany no isintomana olona hony, isintomana tanorana eny. Jesosy tsy zany. Ninonina zay zavatra nitranga ato Jerosalema, nanany azo manokana izy, manaraka ny olona tsara, tsy manaraka ny olona tsy han'ny problema ny tompo. Ny tompo zany tsy fisiotosotomana amin'ny resaka hoe aingam-panahy fihetsiketsika ivelany. Ka raha miresaka tsika hoe lamody, raha miresaka hoe zavatra tsara fitafiana manendrika, ekena fa misy tokotrany mba hoe loko mba lamody, misy ny kiraro mba lamody, misy ny karazana fitafiana mba atao hoe lamody. Fa za manokana dia teteny aminao, raha kristianina mbola adalan-damody dia ohatran'ny hafahafa ny toe-panahiny zany kristianina zany. Tsy maninona akory ianao manao hoe mba maintimainty indray hony mba lamody amin'izao fotoana izao, mety tsy maninona zany. Mba kiraro tahaka an'izao indray hony, mba zipo tahaka an'izao indray hony, mba mahafinaritra, mba mety hoe lamody. Aloha tsy ironana an'le hoe lamody akory ara, fa zavatra hoe mba mipotra eny rehetrarehetra eny dia mba atao tsy maninona zany, tsy maninona zany. Fa ny kristianina tena mpanaraka an' Jesosy dia tsy mpanenjika lamody. Aloha tsy piany zany, tsy mpanenjika lamody. Mety manao any zavatra mety hoe mba lamody mba mipotra izy, ohatra zavatra hoe teneniko anao amin'izany hoe mba fitafiana loko ohatran'izany, tsy mampanenina zany. Fa ny olona hoe ataoko hoe mpanenjika lamody manokana, misy problema, misy olana ny toe-panahiny zany kristianina zany. Raha miteny koa tsika manontany manao hoe fitafiana manendrika any amin'ny Romanina toko 7:14 dia manao hoe fahitafio Jesosy Kristy tompo, fa raha aza ny amin'ny nofo atateraka ny filany. Hitantsika tsara fa rehefa mavesatra loatra ny ara-nofontsika dia tsy maintsy maivana ny ara-panahintsika naroviana rehefa mavesatra loatra ny ara-nofo. Io tsy misy dia tena adihevitra atao loatra hoe samy ampiakarina ny nofo dia ampiakarina koa ny fanahy, tsy possible zany ravako. Jaona mpanao batisa dia fa niteny mazava manao hoe zaho izy tsy maintsy mihina ary izy kosa tsy maintsy mitombo. Jesosy ilay teneniny tsy maintsy mitombo zany. Raha tiana hitombo ao anatin'ny olona Jesosy, mila ahena daholo ny zavatra rehetrarehetra raha nofo anisan'izany lamody. Ka raha mitenitsika fitafiana manendrika ny kristianina dia mila manao fitafiana tena manendrika, mafatifaty, tsara. Aloha tsy pian'izany, tena tsara mihitsy. Any amin'ny Timoty voalohany toko 2:7 dia milaza hoe toy izany koa ny vehivavy, hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaotinana sy ny fahonoana tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatsoa na fitafiana sarobidy. Za moa dia atao hoe zavatra nisy tany fiangonana tamin'izany fotoana izany, fa zany kory tsy miteny hoe ho an'izay vehivavy mirandrana rehetrarehetra amin'izao vanim-potoanantsika izao dia hoe devoly daholy na tsy mety daholo, tsy an'le izy ry havana. Fa ny tiany Paoly tenenina dia hoe aoka hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika. Ohatran'ny ahoana moa fitafiana tokony mahamendrika na ny lehilahy na ny vehivavy. Dia misy tenin'Andriamanitra izay niteneniko taminao le hoe Romanina toko 7:14 milaza hoe fa hitafio Jesosy Kristy tompo, hitafio Jesosy Kristy tompo. Dia atao fotsiny ry havana, eritrereto an-tsaina fotsiny zany hoe ianao mitafy an' Jesosy noho ny zipo ny anaovanao, dia ozy matsy aminao dia hitafio amin'izany ary Jesosy raha zany maharesiresi lahatra anao. Fa za tsy resiresy lahatra amin'izany mihitsy hoe miny zipo ny anaovanao dia miteny anao fa kristianina. Hitafio nefa Kristy nefa no hitafiana. Dia tahaka an'izany koa ny lehilahy, kristianina hony ianao nefa misaritaka volo, manao rasta, manao zavatra rehetrarehetra dia tsy fantatra tsony ny akanjo anaovanao dia mihira hony ianao zany eny ambony sena doza ianao hoe ka Jesosy tsy mijery ny endrika ivelany fa mijery ny fo. Tsy vita an'izany io ry havana. Be dia be ny olona mpihira efa nanao an'izany hoe ny anay izao ny fitafiana mety amin'izay, fa Jesosy tsy mijery ny ivelany fa mijery ny fo. Ohatrany tahaka ny nanaovana
na nisorana ny davida ho mpanjaka tsy azo atao mitovy amin'izany io ry havana hafa ny fihevitr'andriamanitra ny amin'ny fitenenana iny le hoe fa andriamanitra tsy mijery ny endrika ivelany fa mijery ny fo davida ny tenenin'andriamanitra n'iny fa tsy azo ampitoviana amin'izany zany resaka tenentsika izany ry havana ka aoka tsy hanao vazivazy nresaka tsika ry havana eo amin'ny resaka fitafiana mila tsara kristianina mila tsara tarehy kristianina mafinaritra amin'izay fitafiana mamendry any kristianina zany no mbola lesona hafa koa zany ny amin'ny hoe inona na to hoe fitafiany lehilahy fitafiany vehivavy ho resantsika zany amin'ny manaraka fa mila manao fitafiana tsara ny kristianina mendrika madio mafatifaty zay ngambarana azo tenenina azy na lehilahy na vehivavy ka ho anao rahalahy zay nametraka n'izany fanontaniana zany dia zao ny fototra malina azy dia hoe hitafio kristy dia eritrereto fotsiny zany hoe mitafy an' jesosy ianao zany a dia raha vao manana ny fanahy masina ny olona anankiray dia ny fanahy masina no mibaiko azy hoe mendrika anao io fitafiana io tsy mendrika anao zany fitafiana zany fa ny olona tsy manana ny fanahy masina mbola mavita mamaly an'le hoe fa volanao nga ny ala fa nga volan'ny pastera ny ala tamin'ity olona tsy manana ny fanahy masina no mamaly tahaka an'izany fa olona manana ny fanahy masina dia fanahy masina mihitsy no mibaiko azy avy hatrany manao hoe raha ity fitafiana ity no entiko any am-piangonana dia hiteraka fahakapanahy zao fa ny olona tsy manana an' jesosy no miteny manao hoe fakapanahy ny olona efa mandehandeha foana zany fa anaty fa tsy an'ny olona ka zay te ahazo fakapanahy dia mahazo fakapanahy olona tsy manana an' jesosy no miteny an'izany fa ny olona manana an' jesosy dia zao hitafio kristy azonao an-tsaina angamba rahalahy le valim-panontaniana manao hoe tsy mendrika manao lamody ve ny kristiana dia raha za manokana ny amaly an'izany dia hoe tsy maninona raha ohatra ka lamody mba zavatra mba mendrika mba zavatra tsy mampanota fa ninonina na lamody na inona rehefa mampanota ny olona mampiteraka fakapanahy dia tsy tokony ataon'ny kristianina zany tsy zakan'ny olona matetika ny miaino an'izany zavatra zany na lehilahy na vehivavy fa ozy ny olona hoe fa zay kristiana ka ny olona koa moa ry havana ny any am-piangonana koa dia tsy mba mampianatra mahitsy ny amin'izany resaka fitafiana izany ka dia zao a rehefa mpiandry ve ozy izy dia tsy mendrika manao lamody zay manko le tena fanontany hoe mpiandry le izy ry havana tsy amin'ny hoe mpiandry na inona fa nalay koa manko tsika ry havana dia tena hoe rehefa mpiandry dia tena hoe tsy mba afaka mba manao mba fitafiana mendrika ny kristianina mihitsy ve mba mafatifaty tety ivelany fa dia rebareba be foana zany rehefa kristianina dia entin'le hoe ao amin'ny tompo fa ao amin'ny tompo ahoana moa zany ry havana ny ao amin'ny tompo anke ry havana tsy midika hoe tsy sendrika mihitsy ianao ny vatanao ety ivelany tsy an'la izy diso ny fampianarana manao an'izany fa tian'andriamanitra ianao ho tsara raha nofo ara-tsaina ara-panahy tsara ny endrika ivelany ka na mpiandry na inona ry havana dia tokony manao fitafiana mendrika tsara tare mafatifaty ny kristianina fa zany mampisaraka mpivady be dehibe aloha tsorony zany mampisaraka mpivady be dehibe satria tsy avelan'ny raha lehilahy mba manao fitafiana tsara ny vehivavy na tsy avelan'ny raha vehivavy manao fitafiana ny lehilahy na mandahy tsy hanao fitafiana tsara koa ny vehivavy mandahy tsy hanao fitafiana tsara koa ny lehilahy ka tadio tsara fa mpivady ry havana raha mpivady ny resahany dia nataon'andriamanitra mba hanao fitafiana mahafatifaty ny lehilahy ny vehivavy tahaka an'izany koa ny vehivavy ho an'ny lehilahy ka io tsy misy idiran'ny hoe mpiandry fa diso ny fampianarana fomba mpivavahana aminao rehefa mpiandry dia sory manomboka izao pataloha rehefa mpiandry dia tsy maintsy fotsifotsy rehefa mpiandry dia tsy maintsy manao rebareba rehefa mpiandry dia tsy maintsy manao zipo tsy mahita an'izany anaty baiboly a tsy mahita an'izany anaty baiboly ary havana mivokatra zany dia lalàna nitondranao amin'ny fanarahana an' jesosy ka rehefa ozy ianao rehefa mpiandry dia tsy maintsy manao fotsifotsy ka rehefa mba handray ianao nzay ianao ka mba hanao maitsomaitso dia fieritreretanao ny tenanao dia tena devoly zany hoe le lalahy-mpiangonanao no manameloka anao fa tsy jesosy tadidio zany lalahy-mpiangonanao no lasa manameloka anao fa jesosy tsy manameloka anao mihitsy raha manao maitsomaitso ianao manao volotany manao mavokely manao mangamanga fa ianao no lasa eritreretinao fa miboridana rehefa tsy nanao n'le fotsifotsy a ka nomelohan'le lalahy-mpiangonanao noho izany a dia valiny dia hoe rehefa mpiandry ve dia tsy mendrika manao lamody diso zany a fa za tsy dia tena n'le lamody loatra fa ozy hoe rehefa na mpiandry sy na inona na iza dia afaka manao fitafiana mendrika tsara tare ao an' jesosy kristy tompo hitafio kristy fanontaniana fahatelo inona ny hevitry ny hoe sabatra roa lela inona ny hevitry ny hoe sabatra roa lela any amin'ny bokyny hebreo moa ry havana dia misy tenin'andriamanitra miteny manao hoe hebreo toko fa fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra anao ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo ny bokyny hebreo moa dia eritreretina hoe paoly nanoratra azy nefa tsy dia tena fantatra loatra
tsy dia tena voamarina loatra hoe Paoly nanoratra azy fa tsy fantatra nanoratra azy fa ohatroatra ny fomba firesaka Paoly ny bokyny Hebreo tsetsatsetsat tsy aritra zany rehefa miresaka sabatra ny tenin'ny baiboly dia miresaka tenin'Andriamanitra izy zay misy tenin'Andriamanitra miteny hoe zay rehetra mitatsabatra ka tsy mamono mahafaty dia hozonina izy eny amin'ny Jeremia misy an'izay raha tsy diso zay rehetra mitatsabatra ka tsy mamono mahafaty dia hozonina izy inona ny tiana tenenina ny tenin'Andriamanitra dia hoarina amin'ny sabatra faran'izay maranitra hoarina amin'ny sabatra faran'izay maranitra mamono inona ary ilay tenenina eto mamono ny fahotana zay le teneniny any amin'ny testamenta taloha zany hoe zay mitatsabatra ka tsy mamono dia hozonina izy zany hoe zay rehetrarehetra mitondra tenin'Andriamanitra na mitoro ny tenin'Andriamanitra ka tsy mamono fahotana dia hozonina izy afatra ho an'ny mpitoro teny zany afatra ho an'ny mpitoro teny zany zay mpitoro teny rehetrarehetra ka tsy any amin'ny fahotana ny kendreny fa any amin'ny vola any amin'ny endrika ivelany any amin'ny famorina olona any amin'ny abetsahany olona am-piangonana matahotra so andositra ny olona dia hozonina zany mpitandrina zany na zany mpirehetra zany za tena samy teny an'izany eto hozonina zany olona zany ary ny olona rehefa mitoro teny ka tsy mamono fahotana dia tsy mitoro teny ny fomba filaza azy fa manazava teny zay filaza azy ka be deaibe ny olona mitoro teny na ny am-piangonana tsy mitoro teny izy fa manazava teny ny hevitry ny hoe sabatra roa lela zany manindrona ao izy velona so mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela dikan'izany dia hoe lay sabatra eritreretintsika sabatra roa lela amin'ny teny vazaha izy dia hoe lame double tranchant zany hoe lay sabatra tena eritreretin'ny olona mamono ara-nofo dia mbola maranitra noho izany ny tenin'Andriamanitra ary zany mahatonga mpitoro teny riavana manao tenin'Andriamanitra manindrona indraindray mararirary mihitsy ny tenin'Andriamanitra satria natao haranitra noho ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra zany hoe natao amono ny sabatra ka raha tenin'Andriamanitra hoarina amin'ny sabatra dia natao amono inona moa tsy natao amono olona tsy natao amono olona mihitsy akory ny tenin'Andriamanitra fa natao amelona olona fa natao amono fahotana maty ao amin'ny Kristy ozy izy Paoly voaombo miaraka amin'ny Kristy zay ny asa ny tenin'Andriamanitra mamono fahotana ary mamelona olona ara-panahy Andriamanitra dia fitiavana ary zany ny tiavan'Andriamanitra antsika hoe maty ny nofontsika maty n'ilay sabatra velona ao amin'ny Kristy kositsika zay zany riavana ny hevitra ilay hoe sabatra roa lela raha araka ny heviny amin'ny resaka toroteny fanontaniana faefatra ny ray mpianakaviana ve afaka mba mamipihana ny zanavavy zany fanontaniana zany aloha dia ilaina tokoa valiana ho an'ny lehilahy rehetrarehetra zay efa miteraka afaka mamipihana ny zanavavy ve ny ray mpianakaviana ka zanakao moa ve nahoana moa tsy mba afaka mihana ny zanakao vavy ianao zanakao nge zanakao e taka an'Andriamanitra mamihana anao hitretotra n'izany ilay izy raha valy mahitsy be fotsiny amin'izao aloha dia hoe azo atao zany fa mamihana ahoana moa eo angamba riavana mba mila fitandremana satria fantatritsika tsara fa nany amin'ny aina manjery tsika tatato dia fa nahita hoe dadabe fa manolana ny zanany vavy 20 taona na 10 taona ray mpianakaviana zao miteraka dia asainy matory eo anelanelanizy sy nyreniny any ilay zanany vavy dia nanaovany filandratsiny teo na olan'ilay zaza mila mitandrina zany ny amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka vavy tena ilaina satria ilaina ny hoe mba mamipihana ny zanaka vavy satria tadio tsara fa ny faneom-pitiavana dia miseho amin'ny endrika maromaro tafiditra ao anatin'izany ny hoe teny mamy tafiditra ao anatin'izany ny hoe fanomezana ary tafiditra ao anatin'izany koa le hoe kasika amin'ny teny vazaha izy dia hoe touché mila mitandrina tsara nefa lay zanaka vavy sy le ray rehefa mba mamihana dia mba sina fetra ihany zany satria indraindray mba miteraka fakapanahy zany reny zavatra reny ka rehefa mba mamihana ny zanakitsika vavy tsika indrindraindrindra rehefa mba mitombo taona izy dia mba tsy zay zavatra azo finina akory dia finina daholy fatapatatra ao ny tiako tenenina fa mba sina fetra ihany zany zavatra zany zanaka vavy sy ny ray hono dia tena mifankatia be mihitsy tsara Andriamanitra satria tena natao ifandraisana be mihitsy moa zany mifankatiavana ny zanaka vavy sy ny ray zany fa na zanaka lahy sy ny ray koa aza ka io mizanaka vavy sy ny ray dia tena azo atao zany tokony atao zay mihitsy angamba ny tena valiteny fa mila fitandremana arakaraka ny taonan'le zaza arakaraka ny taonan'le zaza rehefa mbola zazakely izy 3 4 5 taona zavatra mbola zazakely zany miakatra amin'izay izy 7 taona 20 taona 10 taona mila tandremana tsara rehefa miakatra any amin'ny adola-tsento raha teo
fahatanorana mila mitandrina tsara amin'izany fifamipinana zany a ny ray mpianakaviana amin'ny zanakavavy mba tsy hiteraka fakapanany amin'ny resaka fanolanana fa dia zao a mampirisika anao zany rahalahy zay na metraka zany fanontaniana zany hoe azo atao zany a fa saingy mila fitandremana tsara izany a fomba izany. Fanontaniana farany fadimy ovalitsika dia hoe sarotra amiko izy izy mamela heloka inona ny tokony ataoko. Zao rahalahy mba tiako ampahirizina anao a Matio toko fahenina andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Matio toko fahenina andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay ny an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Mino aho fa kristianina ianao nanontany an'izao fanontaniana izao ary natao hoe kristianina mbola tsy miorina tsara aza dia kristianina ianao ary tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao hitombo. Zany tenin'Andriamanitra noraisiko teo zany dia miteny hoe rehefa tsy hamela heloka mihitsy ny olona dia aza manantena anao velan'Andriamanitra heloka izy. Inona ny tian'i Jesosy tenenina? Ny famelan-keloka ny olona anankiray dia miankina ihany koa ny famelana ny eloko ny olona anankiray. Azafady, ny famelana ny eloko ny olona anankiray dia miankina ihany koa amin'izay famelan-keloka efa nataony olona io. Zany hoe raha tiatsika zany no velan'Andriamanitra ny elokontsika dia mila mamela ny eloko ny hafintsika. Te-ampaheran'ny rahalahy zany zay nametraka an'ity fanontaniana hoe inona aloha ny tokony ataoko dia zao. Rehefa tsy mety mamela heloka mihitsy ianao na tsy manana hery mamela heloka dia mila miomana ianao zany. Mila miomana ianao zany fa tsy ho velan'Andriamanitra heloka mihitsy. Misy le hoe mamela heloka fa tsy manadino. Ampianarina kely zay. Jero tsara. Rehefa hoe mamela heloka ny olona dia ilay heloka ny avela zay ny fafana, zay no adinoana fa tsy voatery ilay zavatra tena nataon'ilay olona. Aloha raha isika ataontsika hoe mivantambatana fotsiny ohatran'izao le izy hoe mijangajanga taminao mivadinao, mijangajanga taminao mivadinao. Aloha tsorina fa le zavatra hita maso dia mety tsy ho adino. Ekeny zany. Eo manko ilay izy. Mety tsy ho adino zany. Na le olona nijangajangana izy ange mety tsy ho adino mihitsy ny anarany. Iray ihany na naray ihany dia mety tsy ho adino tokoa zany. Dia mety mahita an'izany olona zany tampoka ianao dia mety miverina ao an-tsainao mihitsy le hoe ty le nijangajanga tamin'ny vadiko. Fa inona le adinoana? Ny adinoana dia lay eloka mihitsy. Lay eloka, lay vokatra lay izy mihitsy no adinoana. Zay le izy. Sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy mba isain'i Jehova eloka. Raha maka satroka anankiray ianao dia asianao zavatra ao anatin'ilay satroka bonbon ohatra. Dia miteny amin'ny olona ianao io misy bonbon fa saronako le bonbon, saronako amin'ilay satroka dia manontany olona ianao hoe hitanareo ve le bonbon dia hamaly ny olona hoe tsy hitanay le bonbon. Inona ny antony tsy hahitan'ny olona le bonbon? Satria voasarony le satroka. Fanontaniana apetraka nefa dia zao. Ao ve le bonbon sa tsy ao? Valiny, ao le bonbon. Fa tsy hita fotsiny ilay izy satria nosarona n'ilay satroka. Takan'izany ny elokontsika ry havana. Tsy hoe tsy nanoty ianao fa nosarona ny Jesosy ilay eloka, ilay fahotana ka dia tsy mieloka ianao rehefa avy eo. Ka dia zao raha misy sarotra amiko ny mamela heloka, inona ny tokony ataoko? Voalohany aloha dia tokony ho tsaronao tsara fa efa voavela heloka ianao. Zay aloha tokony ataonao voalohany. Miverina amin'ny Jesosy ianao zany no heviny. Raha tsaronao fa navelan'i Jesosy ny heloka ao dia automatika ianao hamela heloka. Zao mantsy ny olona dia tsy afaka ny manome zavatra tsy ananany. Petera sy Jaona teo an-kianjan'ny tempoly nanomboka ny toroteny dia nisy olona malemy teo amin'ny kianjan'ny tempoly nangataka tamin'ny zareo. Nangataka fanomezana volafotsy, volamena zany moa ny zavatra nangatahana tamin'izany fotoana izany fa dia andao ataontsika fotsiny hoe vola. Zay ny nangatahan'ilay mahantra sady malemy. Dia hoy Petera hoe zay hozy izy tsy mananinninona fa zay anananay no mena ianao amin'ny anaran'i Jesosy nitsangana. Tonga dia nitsangana malemy. Inona ny zavatra tiana tenenina anao? Zay zavatra nananan'i Petera no nomeny. Ka ny olona zany matoa mbola tsy afaka mamela heloka dia mbola tsy voavela heloka izy zany. Ka torohevitra voalohany ataoko aminao rahalahy dia tsotra. Mandany ianao mankany amin'i Jesosy mifona amin'i Jesosy mangata famelan-keloka. Fa tena miteny ianao mazava mihitsy eto. Rehefa natsiaro tena famelan-keloka marina ianao automatika mamela ny heloko ny olona ianao. Azo antoko zany. Zany ny fiainana kristianina zany. Zay zany ny zavatra tokony ataonao. Ary rehefa mamela heloka dia zao adinoy le heloka. Le heloka ozy
ny tena adino fa le zavatra mety mivaingana nataon'ilay olona mety tsy adinonao tokotrany ekeny zany fa lay eloka mihitsy lay eloka lay fanameloana mihitsy no mila adino zay ry havana zay a no valim-panontaniana omena n'izay fanontaniana anankidimizay ronoana fa ho antsika zay nanaraka n'izany fanontaniana zany a dia mba mety mba nitombo kely ihany koa tao anatin'izany satria eto amin'ny tenin'Andriamanitra moa ry havana dia alohatsorona hoe miara-mianatra daholo tsika rehetrarehetra fa tsy misy hoe dictionnaire na baiboly akory na izaho zay mamaly tsy dictionnaire na baiboly zany fa mba mampahery anao fotsiny a mety mahitsitsy mety mivatambatana ny valim-panontaniana kanefany a ny tanjona dia zao hoe mipiakatra ny finoanao tahaka ny nataon'ny Jaona mpanao batisa manao hoe izy tsy maintsy mitombo a ary za tsy maintsy miaina. Ampamaraparana na fotoanantsika dia mba misy fampaherezana kely mba tiana hoentina ho an'ny lehilahy aty amaraparana na fotoanantsika zao le fampaherezana tiana hoentina ho an'ny lehilahy rehetrarehetra androany misy tenin'Andriamanitra milaza manao hoe fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombomofo ary any amin'ny vadin'olona no miaza ny ainy asoa oabolana fa enina ny 9:20 misy an'izany tenin'Andriamanitra zany mahery be zany tenin'Andriamanitra zany ohatra ny mandatsalatsaka nefa ny tenin'Andriamanitra tsy mandatsa mihitsy ohatra manesoeso ve nefa ny tenin'Andriamanitra tsy maneso mihitsy fa tenin'Andriamanitra manarina dia manitsy ny tenin'Andriamanitra ka ho anao ry havana zay maheno an'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy tokotra noho ny lehilahy tahaka an'izany ohatra ny hoe zara fa misakafo zara fa mitafy vady amanjana ny zara fa mihinana noho ninona noho ny ataony ny vehivavy mpijangajanga aminy eto zany dia tena hoe noho ny vehivavy mpijangajanga dia mila tsy hanana sombomofo mihitsy ny lehilahy sombomofo zany ohatra ny hoe mofo gasy anankiray raha mbola tsy hananany ary zato ny vidina mofo gasy fa mofo gasy ara tsy voavidy noho ny vehivavy mpijangajanga eto zany dia ndao mba hiresaka vehivavy ndray aritsika ohatra ny afafa move zao zany satria ahoana moa zany zoko izy ianao ngamba ho lehilahy lehibe nge ny fampianarana fa maninona vehivavy ndray ny tenenao fa te hiresaka androany te hiresaka ho an'ny vehivavy kely androany satria misy fiantraikany amin'ny lehilahy zany dia hiresaka lehilahy tsika any ampamaraparanana n'izao tenin'Andriamanitra zao ho an'ny vehivavy aloha dia zao tadidio tsara ry havana fa ny fitondratena ny vehivavy fitafiana fihetsika fiteny zay fitondratena ny vehivavy rehetrarehetra dia misy fiantraikany any amin'ny lehilahy na tiana na tsy tiana dozy ianao fa inona moa ny idirako amin'izany mety hitena ianao manao fa ahoana moa ka akanjoko ny ity fa tsy akanjon'ny lehilahy io ry havana dia mitovitovy amin'le fomba fiteny ny mpivary toka mialatsiny fa mahitsitsy any amin'ny bara dozy izy eo zay nga maniry azy fa izy ny te hivito fa ny anay netana mipetraka eo za tena miteny anao diso zany raha kristianina diso zany ny fametrahanao toka fotsiny eny amin'ny etazera dia efa misintona olona na tianao na tsy tianao tena veriko tsara ny fametrahanao toka eny amin'ny etazera dia misintona olona na tianao na tsy tianao ka raha hiteny ianao hoe sitrapon'ny olona ny te hividy tena sitrapony tokotrany fa saingy no sotoninao izy naona ary tsy maintsy ho tsarain'Andriamanitra ny amin'izany ianao mitovy amin'izany tovitovy ny fitondratena ny vehivavy eo anatrehan'ny lehilahy na any am-piangonana any amin'ny koral any amin'ny dekona any amin'ny
any am'sampana naiza any ampiasana dia mety hiteny ianao hoe katinge patalohako e zipoko ty lokomenako ty atenenina dolo ny zavatra rehetrarehetra fa misy fiatraikany any amin'ny lehilahy ny fitondratena ny vehivavy aoka homotina ny vehivavy ary adidiny lehilahy no mitaizany vady mba hanana fitafiana motina ilay koa mariavana manahirana rehefa mba tenenina ny vehivavy aza dia manao an'ity fitafiana ity re fotriny tsy mamotina ny kristianina ity e ka ny any hebrao manao an'ity daholo ka ny any amin'izao manao an'ity daholo ve ka inao nge ry havana kristianina tsy mitovy amin'izany amin'izao tontolo zao zany aza manaraka ny fanao n'izao tontolo zao ho an'ny vehivavy zany ary misy koa ny vehivavy arak'izay fanazavaina teto tamin'ny toriteny faraparany le hoe ny vehivavy dia mitory fitiavana amin'ny lehilahy zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao vokatry zany rehetrarehetra zany lavo ny lehilahy lavo rehefa lavo tsy manana sombomofo tsony akoatra ny tena hoe mpijangajanga tanteraka mihitsy eto ny tenin'andriamanitra dia miteny manao an'le hoe noho ny vehivavy mijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombomofo dia mitodika amin'ny lehilahy amin'izay aho zany ohatra mahitsitsy be rahalaza ny tenin'andriamanitra zany rehefa fantatritsika tsara ve fa any ataony ny vehivavy mpijangajanga ny tsy hinana ny fianakaviantsika sakafo tsy tafitsika efa tsy manana pataloha tsony ny bakiraro efa tsy misolo mandritra ny enim-bolana noho ny vehivavy janga mbola atao ihany ve ny tenin'andriamanitra mihitsy zany efa manoro antsika eto hoe mitandrema fa sady mamotika no mampisy oziny eo amin'ny fiainantsika zany fiarahana amin'ny resaka hoe vehivavy janga izany ry avako malala ao amin'ny tompo fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombomofo ary amin'ny vadin'olona no miaza ny aina soa za teteny aminao rahalahy za teteny aminao zay maheno an'ity fandarana androany ity mety misy olana tokotra ny vadinao ekeny zany toetra kizitina tsy azo tenenina mety misy olana amin'ny lafiny maro dozy ianao hoe zany dia hifindra fa le aritsy kizitina fa za tena miteny ianao tsy kizitina le any fa misy olana hafa ndray hitanao any zany hoe le olana tsy hitanao aty dia hitanao ary dia hifindrafindra foana ianao zany ary nefa rahanao natapaka mofo gasy aza tsoaninao tsony noho ny vehivavy mpijangajanga ka androany ny tenin'andriamanitra dia tonga amin'ny lehilahy rehetrarehetra fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombomofo ary amin'ny vadin'olona no miazona ny aina soa tsy tian'andriamanitra hisy ozona ny fiainanao satria mampisy ozona fijangajangana okizay fa tian'andriamanitra ianao ary misy olona te hiala amin'izany fa tsy afaka ny olona rehefa tena tratran'izay efa tratran'izay fijangajangana matevitra zay dia mila fametrahan-tanana ny olona mila le atao hoe délivrance fanafahana manokana ny olona rehefa tratran'izany ka dia mampahiry antsika ny tenin'andriamanitra androany fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombomofo tadidio tsara fa ny fanahany fijangajangana dia tsy tonga rery zany fa misy miaramila miaraka aminy régimenta miaraka aminy rehefa tafiditra ao amin'ny olona fijangajangana na lehilahy na vehivavy dia misy fanahy hafa tonga ao aminy fanahy lainga fanahy ny alabola fanahy ny famitahana fanahy ny fantrana fanahy ny fitaka karazana fanahy be dehibe ary ny afarany dia mitovy amin'le démoniaka anankiray ny soron'i jesosy hoe firina izy avy nareo izy nareo ny adozy le démoniaka namaly hoe légiona tsy tahisa ny dikan'izany be dehibe ny dikan'izany ka rehefa tsy mitandrantsika dia lasa karazana fanahy maloto be dehibe ny miditra ao anatsika dia mamotika amin'ny fiainantsika sy ny taranantsika rehetrarehetra izy fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombomofo ary any amin'ny vadin'olona no miazona ny aina soa eto mpamaranana dia mba te hitodika kely any ny fiangonana na mpitondra fiangonana zay mare an'ity tenin'andriamanitra ity rato ka tahotra ny olona andositra ny fiangonana ny tsy ilazanao amin'ny vatana ny resaka fijangajangana ny ampiangonana do tsara in'andriamanitra ianao raha tahotra ny isan'olona ao ampiangonana hoe miena ny lisitry ny olona ao ampiangonana ny tsy torianao amin'ny vatana direct ny fijangajangana dia za tena samy teny ianao na mpitandrina an'izanizy ho tsara in'andriamanitra ianao ry tsy ho zaka anao zany tory ny vantana esory amin'izany ny olona fa mila fanahan'olona miakatra any an-danitra tsika ry avana mila fanahan'olona voavonjy isika mila fanahan'olona miara-fampitantana amintsika makeny amin'ny rahony lanitra
miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo isika. Ka noho izany mampahery ny rehetrarehetra zany, mampahery ny lehilahy rehetrarehetra tamin'ity fandarana androany ity a tia-pamaranina moantsika dia miteny manao efa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombo mofo a ary amin'ny vadin'olona izy a no miaza ny aina soa. Hitantsika fa hoe miaza aina soa any zany nohatra ny hoe iroraroranana, any zany nohatra ny hoe angalana vokana, any zany nohatra ny hoe angalana fitiavana. Nefa tadidio tsara fa vao mainka midikizo ianao a raha manao an'izany zavatra izany satria ny olona nariavana dia misy foana tsy misy olombelona tonga lafatra izany. Ary tadidio tsara fa ho anao izay maheno an'ity fandarana ity dia ianao no tsara indrindra, ianao ny olona tsara indrindra eto ambonin'ny tany a amin'ny vadinao. Noho izany a dia aokitsika hitandrina tsara fa tsy mamela mahazo ny devoly a ary Jesosy Kristy tompo dia Andriamanitra fitiavana tia hanarina antsika foana izy amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Tapitra amin'ny fotoanantsika ary dia manaraka indray tsika miona mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a ary mino fa zay fanontaniana rehetrarehetra teo sy zay ten'Andriamanitra farany nentina tamintsika teo zay a dia hanarina indray fiainantsika zay efa saikilava araka ny tenenin'ny Paoly manao hoe ianareo rehetra zay efa manao azy efa mijoro doka hitandrina e fa ndrao lafo. Amen. Ivavaka tsika misaotra Jesosy voninahitra dia atolotra anao Andriamanitra tsy miova maly Seigneur mandrakizay. Tsara ianao tompo ary-panao tsara ary dia faliana aminao tokoa ny teninao izay nomenao androany Jesosy areniny ny lehilahy rehetrarehetra na vehivavy koa aza zay nainao n'ity fandarana ity iorina tsara anao mara-piavinao any amin'ny rahony lanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany Solofo Raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirasoanao ho tahin'Andriamanitra indrindra. mandra-pahatonga antsika rehetra
ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:17. ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa. Zay rahantsika amin'ny rahalahy Solofo Raharifera.